Rakotra ny arahaba tompoko mahazo vahana ny tsikony alizay ato Madagasikara ka ianao anatin'ny volonandro ririnina hatrany isika hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Angatsika ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany sy morontsiraka atsinanana andrivotra ihany koa asaika manerana ny nosy. Noho ny amafy ny alizay dia isy fikorontanana ihany koa ny any an-dranomasina manodidina eo amin'ny 3 hatramin'ny 4 metatra ny haavon'ny alondrano aty amin'ny morontsiraka atsimo ary eo amin'ny 2 metatra eo kosa amin'ny morontsiraka atsinanana. Izany rehetra izany dia mampidi-doza avokoa raha toa ka tsy misy ny fitandremana. Ny torohevitra avy aty amin'ny mety eo Madagasikara dia arao atsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana iny fotony isoroana ny loza mety izy eo. Raha ny vinany toetrany andro ho amin'ny rahampitso maraina dia mitoetra trano ny orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo. Mbola andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanan'ny afovoantany. Mety isy ihany ny herijika isina herikerika manify na orana malefaka eny antsefatsefany eny. Ny faritra hafa moa dia ibalika benga aby masoandro ary afaka mitrandraka tsara mihitsy ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Raha ny tolakandro indray dia mitohy hatrany ny orana somary miatoato amin'ny ilany atsinanana ary andrahona na anjomona hatrany ihany koa ny ilany atsinanan'ny afovoantany. Ny faritra hafa maina ny andro amin'ny ankapobeny mety isy tandrifin-drahona ihany indrindra ny alina aty amin'ny morontsiraka ny faritra Sofia sy Boeny. Raha ny vinany maripana dia manodidina eo amin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra aty Toliara, 5 degré kosa ny any Mahevatanana, Mahajanga ary Antsohihy. Ny eto amin'ny afovoantany dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 degré maripana ambony indrindra, izany hoe angatsika ny andro amin'ny ankapobeny mety ho tafidina hatramin'ny 7 degré mihitsy ary amin'ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Raha ny vinany toetrany ny andro ny alarobia indray dia mitoetra trano ny orana malefaka sy ny herikerika manify amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara raha toa ka saika maina tanteraka mihitsy ny andro any amin'ny ilany andrefana. Noho ny hafanana nefa dia iverina andrahona mety arahana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny fahatry Bongolava sy ny ampitany ny fahatry Melaka. Izy tandrifin-drahona andalo ihany koa ny any amin'ny manodidina ny fahatry Samborano eny. Ny vinany maripana tsy dia misy fiovana fa eo amin'ny 30 degré hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana. Ho an'ny afovoantany kosa eo amin'ny 30 na 40 degré ny maripana ambony indrindra. Maripana ambany indrindra tazantsika amin'izao fa 10 degré any amin'ny manodidina ny fahatry Vakinankaratra. Ny vinany toetrany andro ny alakamisy ary no amaranantsika azy dia saika mitoetra trano ny orana aty amin'ny morontsiraka atsinanana. Andrahona na andrahona amin'ny tsitokotoko mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny mety hiverina andrahona arahana tandrifin-drahona amin'ny alina aty amin'ny fahatry Boeny, Melaka, Bongolava, Itasy ary ny ilany andrefan'ny Vakinankaratra sy Moromania. Ny tandrifin-drahona efa mahazatra any amin'ny manodidina ny fahatry Samborano dia saika mitoetra trany amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Ny vinany maripana ao anatin'izay manodidina amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra avaratra andrefana. Ho an'ny faritra anatiny eo amin'ny 30 na 40 degré. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinany toetrany andro ato anatin'ny 3 andro avy izay avy meteo ihany koa dia mirary herinandro masina feno fandonitena lalina ho an'ny mpino kristianina rehetra. Mametraka veloma ho amin'ny manaraka indray avy.